Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Asan'ny apôstôly toko 9. Mamonjy ny finoana an' Jesosy. Napetraka teo amin'ny seranana ny sambo. Paoly sy Silasy namany nandeha tongotra ho any an-tanànan'ny Filipi. Na teny an-tsena na teny an-dalambe izy ireo dia niteny imbetsaka hoe: tia anareo Andriamanitra, naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao izy, minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjeny anareo. Ninsoniaina tampifaliana ny tantaran'i Jesosy i Lydia. Tezitra ny sasany sady nikikika mafy tampahatezerana. Miteraka kotana izy ireo, tsy tendry izany zahay. Esoreto izy ireo. Raikitra ny tora-bato. Tampoka teo dia nanjary nankahala ireo irak'Andriamanitra ny vahoaka. Ireo lehilahy tezitra dia nandritra ny fitafian'i Paoly sy Silasy ka nikapoka azy ireo. Naratra teo amin'ny lamosiny izy ireo vokatry ny daroka. Avy eo dia natao tao amin'ny fonja maizina sy mando izy ireo, sady nopetahan'ireo mpiambina boloky ny tanany sy ny tongony. Na dia efa feno ratra aza tamin'ny vatany sy feno fanaintainana ny lamosiny. Rehefa vakiana ny Baiboly dia tsy mba nitaraina ny voafonjaka ny teny hoe: nahoana ny navelan'Andriamanitra hitranga amintsika izao? Ny hira fiderana ao an'Andriamanitra izy ireo rehefa misasakalina. Toy izao ny zava-nitranga tamin'izany fotoana izany. Andriamanitra dia tonga nanampy azy ireo tamin'ny alalan'ny fandefasana orohoro-tany mafy. Nianjera ny rojo izy ireo ary nisokatra ny varavarana. Taitra tamin'ny tabataba ny mpiambina ny fonja. Ny eritreriny voalohany dia ny hoe nandositra avokoa ny gadra. Natahotra mafy ny tompony izy ka te ho faty. Noraisiny ny sabany. Aoka aloha, aiza mandratra ny tenanao, ato daholo izay rehetra. Tsy mampino, tsy nisy nandositra na dia iray aza. Gaga ilay mpiambina ka niankohaka teo an-tongotry Paoly. Inona ny tokony ataoko mba ho voavonjy? Tsy mila manao na inona ianao. Jesosy efa navita ny zavatra rehetra ho anao. Minoa an' Jesosy Tompo, ho vonjeny ianao. Zavatra tsotra tahaka izany no ilaina. Nino ny mpiambina ny fonja ary niova. Tsy nanao ratsy tamin'ireo voafonja izy tao aoriana izay, fa nomeny sakafo sy notsaboiny ny ratrany. Ny ampitsy maraina nandefa iraka tany amin'ny mpiambina ny fonja ilay mpitsara ilaza aminy mba hamotsitra azy roalahy. Ireo iraka ireo dia tonga teo amin'ny Paoly sy Silasy mba hiala tsiny noho ny fampijaliana nataon'izy ireo. Rehefa afaka izany, Paoly sy Silasy nanohy ny diany ho any amin'ny toerana maro hafa, nanambara tamin'ny olona maro hafa. Minoa an' Jesosy Tompo, ho vonjeny ianareo ary hanana fiainana mandrakizay. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.